firenena anisan'ny mifidy aby, anisan'ny mahazo sanisa sy tambato betsaka sy mitarika foana eto Mahajanga ary soraka aminareo. Sorana anareo ihany koa satria isaky ny misy fifidianana be ny tanàna dia zay ao anatin'ny antoko zay ny foroniko zay be ny tanàna no atolotry ny antoko ny foroniko foana no fidinareo eto Mahajanga. Ary sorana manokana ihany koa nareo amin'izany ary zay ny teneniko anareo hoe miasa ary niasa ihany no ataontsika fa tsy maintsy ataontsika mamiratra, tsy maintsy ataontsika mandroso ary tsy maintsy ataontsika mba ho ville modèle sy ville pilote ity tanànan'ny Mahajanga ity. Bozo nisy mangalatra le jiro tona lahelo kely hoe izy ary mangalatra nytony jiro tony. Fa zao zavatra hitatsika zany tena simba daholo le lalana ary tsisy fanamboarana mihitsy hatramin'izay. Dia zao ny zavatra ataontsika milalana miakamaroany lalana rehetrarehetra eto Mahajanga tapo-tanàna iray manontolo amboaritsika daholo mba ho jejojejo ny madama mba afaka manao kiraro misy talon mba mandeha amin'ireny lalana ireny fa tsy analakapa akory andeha amin'ireny. Ekena sa tsy ekena? Zay ny cadeau anareo madama rehetrarehetra satria rapitso andronareo rapitso. Hitanareo le hiran'ny Julio Iglesias iny aona moa iny vous les femmes adorables. Hainareo iny iriny adorable nareo vehivavy. Zay ny antony tsy maintsy hikarakarana tsara anareo ary amin'izana cadeau spécial anareo. Ekena sa tsy ekena? Rehefa nahazo aloha nareo reny nahazo rozorozo daholo avaty amiko reny fa tsy fanahazo rozo reny ampirizintao commande spécial na mihitsy ny terizy tsara na malaza ary mbola afaka teriziny reny. Faly sa tsy faly, ekena sa tsy ekena, marina sa tsy marina. Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny sain'ity vaovao malagasy. Araka hitantsika manko vidéo fanokefitra nataony filoha Andra Djoila teo hoe filoha mpivovo teo fa mbola anatiny manao propagande izy amin'izao fotoana izao. Hitantsika manko fa tany Mahajanga izy satria amin'izao manko ankatoko ny valomaritra zay fankalazana ny fety-behivavy zay dia mbola mampanantena ny vahoaka malagasy izy ankehitriny fa indrindra ny vahoaka any Mahajanga zay mahakasiky nireo lalana na io ihany koa na lalana tapo-tanàna zany na io ihany koa ny RN4 zay mandeha Antananarivo sy Mahajanga izay. Hitantsika manko fa rehefa mahazo micro izy dia tena mivaona foana amin'ny fiainam-bahoaka sy fampanantenana poakaty sy veloranona zay. Hitantsika manko tsy voazao izy io ny teny. Zao manko 2025 vahiny amintsika ve izy ny teny mahakasiky ny resaka fanamboaran-dalana, resaka rehetrarehetra tsy voatanisa zay hitantsika zao na dia fakivikivy aza ataontsika hoe na ministera reo amin'ny karazana ohatrany hoe mbola manao resan-jaza angamba ataontsika hoe fanadihadina na ataontsika hoe famakafakana na jerentsika na le tsotsotra zay nataon'izay. Jerentsika zao ireo olona ministra na gouverneur nareo solombavambahoaka ambadiky anazy atsika faran'zareo reo ohatrany hoe tena mbola miteniteny foana ity filoham-pirenena Andra Djoila ty zay filoha zareo manko raha tena marina mety efa kivikivy na ataontsika hoe efa leoleo fa hoe mahazo toerana dia mitehatehaka omena toerana zany raha tena marina dia mitehatehaka nefa na vahoaka hitantsika amin'izao fotoana izao ty hitantsika anatin'ny vidéo ty vahoaka zany hoe mody hoe ome nefa ny fiainan'zareo raha hitantsika fa tena fandiranovana na lalany teneny zao ne vao zao izy vao anamboatra an'leo lalana io efa ela 2018 amin'ny propagande 2018 aoka tsarovitrika fa misy archive zany hoe hamboarina io RN4 Tananarivo Mahajanga io hatramin'izao mbola tsy vita nefa zao 2025 zao mbola tsy vita mbola hoe hamboarina andalana zany hoe tsy mametra-panontaniana antsika rehetrarehetra ve zany ity dia ataontsika hoe tsy RN4 zay Antananarivo Mahajanga io ihany fa manerana nosy zay fampanantenana zay ataon'izay fa ny mahagaga hitanao hitantsika zao jereo afara reo fa hoe
sangany ohatrany hoe menamenatra na hoe inona ty ataon'ny filopirenena Andra Rajoelina ty mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra izany faneho-kevitra nataon'izany ahojerentsika misy kokoa manko izany faneho-kevitra nataon'izay ary azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsatsatrafitra zay fa tena mahagaga ny zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny fa mampametra-panontaniana antsika rehetra hoe zao ve mbola filoha ray aman-dreny antsika rehetrarehetra karazana hoe manao ohatran'ny olona mpiady an-tsena olona tanora no mitondra antsika amin'izao fotoana izao tsy manaja tena izay ndao rahantsika zany faneho-kevitra izay nataony izay hitantsika amin'izany manko fa namafisiny tamin'ny video tamin'ny voalohany teo fa hoe misaotra ny TGV hitantsika amin'izany fa ohatrany hoe filohan'ny TGV zany izy raha tena marina ary tsy nanara-dalàna izy hatreto raha ataontsika hoe ianao filoha zany dia tsy filohan'ny antokotopoko tompolahy sy tompoko vavy tsy voalohany ianao tsy filohan'ny TGV na irimara ary tokony hisorona ao anatin'ny lahateninao na faneho-kevitra ataonao rehefa ianao miseho-bahoaka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra io dia mety hoe tsy anisany olonan'ny TGV zany mety indépendant izy mety ataontsika hoe tia izy na avy izy na rehetrarehetra ny toko politika hafa izy ka noho izany tompolahy sy tompoko vavy dia nandika-dalàna izy amin'ny faneho-kevitra nataon'izay moa ve hojereny fitsarana ve zany atsika eto manko ataontsika manao analize dia nandika-dalàna izy eto satria no amafisiny anatin'ny video teo fa hoe misaotrany antoko izay niforoniko zany hoe izy mipetraka eo zany dia mipetraka amin'ny antoko niforoniny zany nefa raha toaka hoe ianao président zany président ny olombelona na 30 millions tsika malagasy manko eo amin'ny 28 na 30 millions eo ianao rehefa ataontsika hoe président filoham-pirenena zany tokony filohan'ny olona rehetrarehetra zany hoe tsisy TGV ao tsisy mapara ao tsisy tima ao tokony fidividina ny ataontsika hoe ny tena voaka noho izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia izy mitsangana manao kabary eo na mipetraka io dia filohan'ny TGV nanome fisaorana izy amin'ny TGV nanome fisaorana izy amin'ireo mapara tsy haiko hoe izy ireo ka tokony mampametra-panontaniana ho antsika rehetrarehetra zany faneho-kevitra zany manara-dalàna ve tsy manara-dalàna ve zany faneho-kevitra zany ka tokony mametra-panontaniana antsika rehetrarehetra ity dia tokony hatao fanadihadiana lalina ireo ohatran'izao ny satria tsy manara-dalàna zay hitantsika zao ny vahoaka amin'izay rehetrarehetra ireo hababona habadona zay ka arahantsika manko zany faneho-kevitra nataon'izay fa tena hita fa tsy manara-dalàna tompoko lahy sy tompoko vavy ianao hoe ataontsika hoe filohan'ny republikanina malagasy zany miala ho anao automatique zany ataontsika hoe mialanao mazava ho azy zany ny hoe ny maha TGV anao araky ny lalàna atsika eto miresaka hoe araky ny lalàna dia miala anao maha TGV anao miala anao filohan'ny maha TGV anao fa filohan'ny malagasy rehetrarehetra zany noho izany dia tsy filohan'ny malagasy io raha jerena amin'ny alalan'ny sary sy video sy faneho-kevitra izay fa filohan'ny TGV ka tokony mitsangana antsika raha ohatra ka hoe tsy filohantsika io fa filohan'ny TGV tokony hitsangana antsika rehetrarehetra araky ny fomba fiteniny zany ndao rahantsika zany faneho-kevitra nataony tanàna ao ianareo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta dia matoa gouverneur amin'ny faritra Rotota Sofia sy Antananarivo Analamanga ao ianareo tomporaikitra isatsikajiny izay manatriketo zava-dehibe tokoa no mahatonga antsika voareto androany satria araka ny teneniny Andriamatoa minisitra teo dia men'Andriamanitra zavatra anankitelo tsika ny rivotra masoandro ary ny rano zany zavatra rehetrarehetra zany dia afaka amikarintsika herinaratra tena dilo ny sofoko ary tena indrindraindrindra marary ny fo mare hoe tsy tonga reo nisolika ao Mahajanga tapaka hono ny jiro ao Mahajanga siva hono ny milina manokatra herinaratra ao Mahajanga nesika men'Andriamanitra masoandro zany zavatra rehetrarehetra
fatapapanjiro zany zany solika zay tsy tonga na lany foany zany dia nofy ratsy anarenatsika zany manomboka androany vovata ny tafapetraka ny parc solaire goavana be apetraka eto amin'ny toerana satria dia zao eto amin'ny toerana ity tsika no ametraka parc solaire goavana be 3 mégawatts ary mbola apetraka ihany koa 2 mégawatts amin'ny lalana makany amin'ny Amborovy 2 mégawatts niany 3 mégawatts no eto tafapetraka reo afaka 3 volana tsy ho tapaka intsony ny jiro eto Mahajanga indrindra amin'ny andro atoandro fa dia andeha itoya afaka miasa afaka mivena avoaka Mahajanga raha mantotoko latovavy falina ro satisfaty asotehaka mavela raha ohatra kafatsika goavan'izany zavatra lazaiko aminareo reny parc solaire napetratsika manerana ny Madagasikara reny 1 mégawatt 2 mégawatts farafabetsany fa ny apetratsika eto Mahajanga kosa 5 mégawatts na équivalent na terrain fotsiny agidiny zay ny habean'ny parc solaire apetraka eto Mahajanga satria metsika an'izany mivoaka amin'ny Mahajanga ary tena mitsy matoka fa hipotsaka ny masoandro eto Mahajanga dopladovaky eto amin'ity toerana ity tsika eto no mandehitsika amin'ny herin'ny 4 mandrapatonga ny Antananarivo sady zay le izy nefa io lalan'io dia tena ratsy be ankehitriny marina sady tsy marina raha lalana nataontsika adiny 8 dia adiny 12 na mahery ary ankehitriny marina sady tsy marina zay ny mazava-dehibe nanaovana ny filakevitry ny ministra taty omaly ary ho lazaiko aminareo ambangivanginy hoe inona ny fanapa-kevitra niraisina tao anatin'izany voalohany indrindra dia amboarina tanteraka ny RN4 miala eto Mahajanga mandra-patonga ny Antananarivo mba hisosa mba ho vita goudron ary tsisy lavaka tsototolatovavy faly sa tsy faly mivoaka amin'ny Mahajanga asotehaka marobe any rahafalinareo ny zavatra mahafinaritra na mivoaka ny Mahajanga na mbola tsy namboarina ary ny lalana na mbola tsy hainareo vao tonga teria dia hitako tena miendrika ireo mitsikitsikinareo falifaly fa mahita ny président fa za koa ary zay ny mampazoto ana makatia Mahajanga satria koa za tena ravoravo mahita anareo tena ravoravo mahita satria fantatro fa ianareo tia ary tsiko fantatrareo fa za koa tena tia anareo satria nareo mametraka fatokisana ana ary nareo no mahatonga ana ho filoham-pirenena satria anisan'ny fidy be dia be ana mivoaka amin'ny Mahajanga ary zay ny teneniko hoe aza mananareo fa amafy tia anareo ekena sa tsy ekena asotehaka marobe ary ohatra kaiketsika zany faharoa miala avy any amin'ny aéroport mandra-patonga hatreo amin'ny hôtel de ville tena ratsy ny lalana nandeha nodikodyna za mantsy rehefa ariva ohatran'io mandeha ny fiara jerevako daholo inona ny elakela trantsy ny zavatra rehetrarehetra tany meny ambory zao nisy mangalatra le jiro tona alahelo kely hoe izy ary mangalatra ny tony jiro tony fa zao zavatra hitatsika zany tena simba daholo le lalana ary tsisy fanamboarana mihitsy hatramin'izay dia zao ny zavatra ataontsika ny lalana ny akamaroany ny lalana rehetrarehetra eto Mahajanga tapo-tanàna iray manontolo amboaritsika daholy mba ho jejojejo ny madama mba afaka manao kiraro misy talon mba mandeha amin'ireny lalana reny fa tsy analakapa akory andeha amin'ireny ekena sa tsy ekena zay ny cadeau anareo madama rehetrarehetra satria rapitso ho andronareo rapitso hitanareo le hirany Julio Iglesias iny ao namo iny vous les femmes adorables hainareo iny iriny adorable nareo vehivavy zay ny antony tsy maintsy hikarakarana tsara anareo ary amin'izana cadeau spécial anareo ekena sa tsy ekena rehefa nahazo aloha nareo reny nahazo rozorozo daholy avaty amiko reny fa sa tsy faly nahazo rozy rena président
commande spéciale mihitsy nitehirizy tsara na malaza mbola afaka tehiriziny reny tany amin'ny tanareo any amin'ny tanany classe de primaire reny rehefa mainy iny mbola afaka atao collena ao anatina feuille fotsifotsy de ty le rosy tany amin'ny président manao savon-manuel zao tanao rehefa mody mety sa tsy mety 8 mars amazanay mialitsika izao araka tenenitsika hoe ny mahajanga dia ny port zay mampifandray satria ny entana rehetrarehetra zay alefatsika makany Comore mialeto mahajanga daholo nefa ny portsika ao efa naingeorota satria rafesina daholo dia nanao tetikasa manokantsika hoe amboarina tanteraka ny port ny quai ny toerana andraisana ny entana rehetrarehetra 5 millions de dollars ny anamboarantsika ny port ary manomboka androany zany orinasa matanjaka ny anao an'izany anomboka ny fanamboarana ny port ary port mahafinaritra ny port ny mahajanga atao place de vache cadeau koa zay hitanareo lera atao cadeau foana ameko anareo atao mahajanga misy ihany koa ny tetikasa ataontsika eto dia ny fanaovana ny tanàna vaovao any Amparea Mahitsy 17 km miala amin'ny tampon-tanàna izy io mialetsika zay makany amin'ny route d'Antananarivo 338 hectares anareo zay mafantana Antananarivo eritreretana hoe 67 hectares zany feno cité be dia be zany ary any daholo be dia be ny olona mipetraka ao 67 hectares fa ny eto Amparea Mahitsy 338 hectares inona no ataontsika ao anatin'io zay ny anisan'ny zavatra fanapa-kevitra natao tao amin'ny conseil des ministres efa tery loatra eto mahajanga ary tsy afaka mividy tany tsony ny akamaroantsika marina za tsy marina misy maka machine calcule vitivetika nareo fa misy chiffre kely mba tia calculer ty zao no ataontsika ao Amparea Mahitsy io no tanàna vaovao atao eto mahajanga dia tonga dia anamboatritsika eo EPP, CEG, lycée, hôpital, tsena sy ny fotodrafitrasa maro zay ilaina ny poste de police ho amboarina ny lalana manodidina ao anatin'io tanàna io dia zao ny zavatra mitranga rehefa nanaotsika trano mora dia ny olona mpiasam-panjakana ny karama betsaka ny afaka mividy an'izy ireny manaotsika building olona tsy maintsy olona izy mivady tsy maintsy miasa vao afaka manao an'ireny fa nieritreritra anareo zay sady tsy mpiasam-panjakana sy zay tsy misy vola hoe betsaka ho raisina isam-bolana fa misy tany 150 mètres carrés zay ataovy eo ny 200 mètres carrés ohatrino mètres carrés andisy ny mahotana anazy million zany ny parcelle zay zany 200 mètres carrés dia afaka alohanareo tsikelikely io dia mba samy afaka mividy daholo ny rehetrarehetra dia samy manorona ny trano mety sa tsy mety zay ny tetikasa ataontsika na zany ianao mpitavika aposy na ianao serveur na ianao secrétaire dia afaka mividy an'io tany io mety sa tsy mety zany ny zavatra ho ataontsika eto mahajanga ry zareo zavatra goavany zany lalanao anatiny efa vita daholo ny rano efa misy ny jiro efa misy fa dia mba samy mividy ny tsirairay dia samy manorona ny trano ny tsirairay avy zany ny zavatra ho ataontsika eto mahajanga ankoatran'izay zavatra rehetrarehetra zay ny momba nikasika ny rano sotro madio efa misy projet ngeza be koa anaovana ny lora ny fantsona eto sy ampitomboana ny toerana famokarana rano eto tampon-tanàna ny mahajanga zao ny fotoana omentsika afaka 3 volana na 4 volana eo farafahelany dia ho vita ny gymnase ngeza be eto mahajanga ary ho avy eto hitokana an'io araka aminareo tianareo ho avy eto avesa tsy ho avy eto asotehaka mavera tianareo iverina any hitokana an'izao dia zao rehefa hitokana an'io tsy maintsy efa vita ny parc solaire mipetraka eto
tsy maintsy efa vita ny akamaroan'ny lalana ao an-tampon-tanàna, tsy maintsy efa vita ny ampahan'ny lalana makany Antananarivo. Ary zay teneniko hoe mipotsaka ny masoandro ny Mahajanga, tonga ny fampandrosoana ny Mahajanga, ary aza manahy nareo fa tsy ho adino ity Mahajanga ity, akaiko ny foko Mahajanga, tsy maintsy ampandrosoantsika Mahajanga, ary tsy maintsy iova tanteraka ny tanànan'ny Mahajanga tompolahy tompovavy. Ekena sa tsy ekena? Aso tehaka marobe any ary ohatra ka iketsika zao. Mahafanafo reto mamory be ty an'ny président reto. Ka zao teneniko anareo matokisonareo ana. Betsaka ny ezaka tsy maintsy ataontsika anarenana ny firenena. Fa za dia mino sy matoky ary misaotra an'Andriamanitra fa menya ny tanjaka, menya ny eritsaina anatanterahitsika anareo programme anasa rehetrarehetra anovanany ty firenentsika ty ampandrosoana ny Madagasikara, ary ny teniko hatramin'izay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary tsy adino intsony Mahajanga, misaotra tompolahy, makasiraka tompovavy.